mikasika an'izay moa ngamba fanontaniana no hoavaliko amin'izay fanontanianao zay. Ny antony dia izao, moa ve olona manana ny fahefana sy ny compétence andray an'izany acte de déchéance de constitutionnalité zany no zavatra misy mikasika ny acte d'échéance de nationalité ny président Rajoelina iny. Moa ve olona manana compétence amin'izay no nanao an'le soni. Faharoa manaraka an'izany moa ve voahaja daholy eo amin'ny procédure natongavana tamin'iny déchéance de nationalité iny. Tsara ho fantatra mantsy fa amina procédure toy ireny dia misy fanajana le antsoina hoe droit de la défense. Le olona zany le ho tratran'ny déchéance de nationalité dia afaka maneho ny heviny izy, afaka manome fanazavana izy hoe zao ny situation, zao ny taratasy, zao ny antony. Moa ve nisy zay le fanontaniana faharoa. Dia indrindrandrindra moa ny tiako lazaina angambany dia hoe eo amin'ny lafiny politika angambany tsika moa mitsinjo ny apaisement, stabilité politique sy ny hoavin'ny firenena. Moa ve mbola misy mihevitra isika fa hitondra any amin'ny apaisement sy any amin'ny filaminana eto amin'ny Madagasikara ny fanesorana ny président Rajoelina eo amin'ny tontolon'ny politika malagasy. Moa ve misy mihevitra an'izany sa mbola fambolena korotana indray zany rehetra zany. Za zany teny hoe mila lanjananjaina daholo, mila jerena daholo ny zavarehetra satria izy io nge politika no ataontsika marina zany fa mila fitsinjovana koa ihany ny vahoaka sy ny firenena ary maro dia maro ny olona eto Madagasikara mitady ny démocratie tena marina zany ary le démocratie tena marina tsy manilika an'izaniza zay le inclusivité ary consensuel koa ekeny rehetra.